Iza moa ilay antsoina hoe zanaky ny teny fikasana? Miarabanao, ampitsikitsikiana, irariana ianao mba hitondra ny tsikitsikinao koa amin'ny fiarahamonina sy ny fiainanao andavanandro ary dia misaotra anao aloha misafidy hiaraka ao anatin'izao fandalinana ny soratra masina izao. I Jesosy Kristy sy ny silamo, izay no diniantsika mandritra n'ity fotoana manaraka irahantsika ity. Rehefa mihevitra an'izany hoe zanaky ny teny fikasana araka ny soratra masina isika dia mety mamaritra olona iray angamba izany, mety mamaritra olona hafa ihany koa ny fiheveranao azy. Fa na ny silamo na ny jodaisma dia samy mino fa misy ny zanaky ny teny fikasana. Ny an'ny silamo dia iza? I Ismaela zany ny azo no zanaky ny teny fikasana. Ary hoe io zanaky ny teny fikasana io no natao hatanteraka ny fanekena izay nolazain'Andriamanitra. Ny jodaisma indray etsy ankilany dia mino fa Isaka no zanaky ny teny fikasana, ary voasoratra ao amin'ny soratra masina moa zany na ny Baiboly fa Isaka ilay hoe zanaka nateraky Abrahama tena andovan'ny teny fikasana hitohizan'ny taranaka. Ary na izany aza nefa dia mbola ny soratra masina ihany no milaza fa tsy Ismaela ilay teraka taloha na Isaka ilay teraka tao anatin'ny tokantrano ara-dalànan'i Abrahama akory no tena zanaky ny teny fikasana, fa misy zanaka anankiray hafa ny zanaky ny teny fikasana dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Ary Abrahama aza dia naniry fatratra an'izany. Izao no voalazan'ny Jaona 7:4-5, Jaona 7:4-5 raisina ny soratra masina dia amin'ny anaran'i Jesosy hoe ravoravo Abrahama rainareo ahita ny androko ary nahita izy ka faly. Ravoravo izy Abrahama rainareo nahita ny androko ary nahita izy ka faly. Izany hoe ny teny fikasana zany ny andrasan'i Abrahama. Tadidintsika ny tantaran'i Abrahama fa nantsoina hanao fanatitra ny zanany izy. Ary teo amin'ilay toerana ny antsoin'Andriamanitra ny Abrahama mba hanolotra ny Isaka ho atao fanatitra mihitsy 2 taona taty aoriana no nisian'ilay tempoly. Ilay tempoly izay Kristy nandalo tao amin'izany tempoly izany. Ary voalaza fa ny nanoloran'i Abrahama fanatitra ho an'Andriamanitra ny zanany dia efa nahatoky izy fa hisy fanatitra ho ataon'Andriamanitra eo. Fa saingy izao kosa natolony tamin'ny mpatokiana ny zanany, na dia tsy hoe neken'Andriamanitra ho atao fanatitra ary akory Isaka. Satria tsy Isaka izany ilay tena zanaka araka ny teny fikasana fa Kristy aty aoriana. Ao amin'ny Jaona 7:5 koa dia manasongadina rehefa nifampiresaka tamin'ny Jiosy Jesosy dia mbola nampiany Jesosy ihany ilay resaka hoe fony mbola tsy aro izy Abrahama dia efa izy aho. Mampatsiaro antsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Exodosy 7:4-5 izay hoe izy aho izay. Iza ilay izy aho? Dia ilay hoe izaho izay izy. Kristy zany somary ny famadika kely fotsiny ilay hoe izy aho. Mamerina ny tenin'Andriamanitra amin'ny maha-Andriamanitra azy Kristy ito hoe izaho izay izy dia naveriny hoe izy aho. Izany hoe mbola taloha be an'i Abrahama aza dia efa tany efa teo Kristy. Nanome fahalotehana na hoe fahatezerana na hoe fahatafitoinana ho an'ny Jiosy mihitsy izay tenin'ny Kristy izay. Ny vokatr'ilay resaka teo moa zany dia hoe tora-bato saingy niala aingana Kristy tao anatin'izay. Tena izy mihitsy, tena Kristy mihitsy ilay Andriamanitra ny testamenta taloha ary izay no nahatonga ny olona ny Jiosy tamin'io fotoana io sorena satria hoe milaza ny tena no Andriamanitra ilay ity. Kanefa dia tena nilaza ny marina Kristy. Ao amin'ny Kristy tokoa neny misy fiainany ary ao amin'ny Kristy koa no niandohan'ny fiainana, tsy nindraminy izany ary tsy niraisiny avy tamin'ny hafa fa izy mihitsy ilay fiainana, izy ny manome fiainana asy ianao. Tsy manam-paharoa ny toetran'Andriamanitra ary izay toetran'Andriamanitra izay dia milaza fa Andriamanitra koa tsy manam-paharoa, tsy misy Andriamanitra hafa ankoatra azy. Tsy misy koa zany, tsy mety hisy koa zany hoe ambaratonga an'Andriamanitra zany hoe Andriamanitra ambaratonga ohatran'izao, Andriamanitra ambaratonga ohatran'izao. Fa Andriamanitra tena Andriamanitra hoe Andriamanitra tanteraka dia Andriamanitra tsy Andriamanitra. Na Andriamanitra tena Andriamanitra na tsy tena tsy Andriamanitra. Izay zany ilay izy. Milaza foana Kristy fa izy sy ny ray dia ray ihany ary ny fanahy masina miaraka amin'izy ireo.
Inona ny asan'i Kristy? Totofan'i Kristy daholo ny antsana nateraky ny fahotana izay tamin'ny alalan'ny Satana sy ny safiditsika olombelona. Izy no nanototra n'izany mba hahatonga ny fifandraisan'ny lanitra sy ny tany ho azo andehanana indray. Ary isaorana Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy fa izao tsy hoe niteraka zanaka akory Andriamanitra fa Andriamanitra mihitsy ny tonga zanaka. Ampahery asy ianao izany ary ilay zanaky ny teny fikasana ny ombantsika. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra o, mankasitraka anao be dia be fa ny asan'i Kristy ilay zanak'Andriamanitra, ilay tena Andriamanitra ho anay dia nanototra ny fahotana, antsan'ny fahotana nampisaraka ny tany sy ny lanitra, nampisaraka ny taranak'olombelona amin'ny taranaka tsy nanota rehetra. Ampahirezo zahay ahita marina sy mazava an'izany ka iny fa ilay Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy, ilay Jesosy Kristy Andriamanitra no tena tianay ary momba anay sy mitaona anay ho amin'ny fibebahana sy ho amin'ny famonjena. Ka tario amin'izany zahay aza vela handa intsony amin'ny anaran'i Jesosy no anirinay fatratra izany. Amen.